Miarabana amin'ny tokantrano indray manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy tamin'ny zana-polana tamin'ity an'ity mitoetra hatrany ny orana tanifindraona mitsitokotoko any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Iny saika mahakasika ny morontsiraka ihany koa izay indrindra ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ho an'ny alarobia sy ny alakamisy kosa indray dia tombanana mitatra ho an'ny ilany andrefan'ny havoatany sy ny atitany atsimon'ny Madagasikara manontolo izay orana tanifindraona izay mitoy ihany koa ny orana any amin'ny tapany avaratra ny nosy dia misy aloha ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripahana izay toy izao ny toetry ny androntsika ro an'ny rapizy vao-maraina dia isy hatrany aloha ny tandrifin-drahona any amin'ny morontsiraky ny faritra Sofia ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe mety isy ihany koa ny tandrifin-drahona vao-maraina ho an'ny faritra Sava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka raha ny toetry ny andro ho an'ny rapizy sotolakandro dia mbola mitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona ho an'ny faritra Melaky ahitana izay ihany koa ny faritry Menabe sy ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia dia na sy ny atitan'ny faritra Sava ny ambiny kosa indray dia maina ny andro na dia somary olalovan-drahona ro an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Ambatsoa ny faritra Atsinanana eo ihany koa an'ny ilany Atsinanany voatany ny maripahana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 2 degré Celsius ho an'ny voatany ho an'ny tapany atsimon'ny nosy kosa indray dia mafana ny andro saika manodidina ny 7 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripahana vinavina hitantsika any amin'ny tany faritra atsimo andrefana any misy an'izay maripahana 7 degré Celsius izay ho an'ny tapany avaratra kosa indray raha mahakasika an'izay maripahana izay hatrany dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 4 na 5 degré Celsius eo ny maripahana andrasana amin'izay rapitso izay ho an'ny alarobia dia mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra Melaky ny faritra Menabe ny faritra atsimo andrefana izay somary efa mitatra tsikelikely ho an'ny ilany andrefana amin'ny voatany ary koa ny atitany atsimony nosy izay miandrin'izay orana tandrifin-drahona izay mitohy ihany koa izay orana izay manakaiky ny fisarahan'ny faritra Sofia sy ny faritra Diana ary mandraona kosa ny andro ny faritra Alaotra Mangoro ny faritra Atsinanana ny voatany iray manontolo mety ahitana tandrifin-drahona mahalana ihany koa nefa indraindray ao anatin'izay indrindra amin'ny alina no any ny maripahana voavinavina raha ny andro ny alarobia dia eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 20 an'ny voatany ary mbola mafana hatrany ny tapany atsimon'ny nosy na dia somary nahitana fianana kely izay maripahana ambony indrindra zay 7 degré Celsius hitantsika any Ankazoabo any mety hitoeran'izay maripahana izay ny ambiny kosa indray raha ny tapany atsimon'ny nosy dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 degré Celsius eo hatrany ho an'ny tapany avaratra kosa indray dia tsy misy ny fivanagoavana andrasana raika amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 degré Celsius hatrany aloha ny maripahana raha ny toetry ny androntsika ro an'ny alakamisy misy hatrany ny orana tanifindrahona mitsokotoko ny faritra Melaky ny faritra Menabe ny faritra atsimo andrefana mitatra ho an'ny faritra Ibongolava ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra Moromanima tsy hatrambony ary ny faritra Iorombe izay orana tanifindrahona mitsitokotoko izay amin'ny tapakandro hariva mahazo an'izay ihany koa raha ny atitany atsimon'ny nosy ahitana orana ihany koa aloha zany ny tapakandro hariva hatrany ny toeran'izay ho an'ny distrika Anambilobe Ambanja sy ireo faritra manodididina azy ny ambiny kosa indray dia maina ny andro na dia somary andraondraona ary ny andro ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary ny any amin'ny faritra Analanjorofo raha ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripahana ho an'ny voatany ary miverina miakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius kosa ho an'ny atitany atsimon'ny nosy ary 17 degré Celsius ho an'ny atitany avaratra andrefan'ny Madagasikara ny morontsiraka Atsinanana kosa indray dia 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripahana andrasana amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany izay ny météo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko